enina amby-roapolo jona taona enina amby-roapolo sy roa arivo miarabantsika mpanaraka ny vaovaon-tsary ny televiziona malagasy natratra ny fetim-pirenentsika dia nitsingerin-taona fa enina amby enimpolo niverena ny fahaleovan-tenany Madagasikara sy nijoroany ny folo alina nianoka tanteraka tao anatin'ireo hetsika fahatsiarovana izany avokoa ny malagasy manerana nosy tamin'ity tontolo andro ity eo ihany koa ireo monina nivelan'ny Madagasikara ka hoentina amintsika tao anatin'ny vaovaon-tsary avokoa ny akon'izay rehetra izay fa ety am-piandohana dia tsara ny mampatsiahy antsika hatrany fa isy lahateny manokana ho ataon'ny filohan'ny fanavaozana ny Repoblikan'i Madagasikara ny kolonel Randrianirina Mikael rehefa avy eo amin'ny 7 ora sy sasany lahateny ho an'ny vahoaka malagasy izy io amin'izao fetim-pirenena izao moa zany mazava ho azy amin'ny 7 ora sasany ho anarantsika izay lahateny ny filohan'ny fanavaozana izay fa nimboantsika ny fiarana aloha dia ndeha hiresaka ny akony matso lehibe izay ivony fankalazana izay fetiny enina amby-roapolo jona izay isika izay antanterana tetsy amin'ny kianjan'ny Bareny Mahamasina hofitina amintsika tao anatin'ny vaovaon-tsary ny fizotra izay lanonana rehetra izay ny filohan'ny fanavaozana ny Repoblika ny kolonel Randrianirina Mikael lehibe faratampon'ny folo andazy moa zany no nitarika izay lanonana izay tamin'ny folo ora mahetrikely teo izy no nigadina teny amin'ny kianjan'ny Bareny Mahamasina rehefa vory avokoa ireo mpanatrika ny matso rehetra nisy arifenitra manokana tao anatin'izay hoentin'ny tia mahavavy amintsika sy mamirafafiso andohantsika ny vaovao. Taorin'ny fipoahany tavondo 1 vava izay mariky ny fanomezam-boninahitra ny firenena sy maneho ny malanonana ara-miaramila dia niditra teto amin'ny kianjan'ny Bareny Mahamasina ny filohan'ny fanavaozana ny Repoblika ny kolonel Randrianirina Mikael. Teo ampidirana dia sabatra 120 no nitsena azy mari-panajana sy fanomezam-boninahitra ny filohan'ny fanavaozana amin'ny filoha faratampon'ny folo alina azy. Taorin'ny firedonana ny hira-pirenena dia niroso tamin'ny fisafona andro andiadafika ny filohan'ny fanavaozana ny Repoblika ny kolonel Randrianirina Mikael niaraka taminy ny ministra ny fiarovam-pirenena ny jeneraly Zafitombo Maminiriny sy ministra lefitra misana ny zandarimeriam-pirenena ny jeneraly Bama Marima niaraka tamin'ireo tompon'andraikitra ny fibaikona eo anivo ny folo alina. Taorin'izay dia niroso avy hatrany tamin'ny matso lehibe lanonana ara-miaramila izay ivony fankalazana ity fa 9 taona niverenany fahaleovan-tenany Madagasikara ity sy ny orenany folo alina malagasy. Ireo ny famatsiana fitaovana ireo miaramila petsehatra ary manaraka fifanana manokana ny Jesus moa dia ahitana ny compagnie Isake, compagnie d'intervention spéciale, compagnie de sécurité de protection, compagnie de soutien et de renseignement. Amin'izay mafetin'ny folo alina zany ny 19 taona nijoroan'ny folo alina izay ihany koa dia ireo avy amin'ny hery fiarovana sy filaminana zany mazava ho azy no nanao ny fahaiza-manao manokana tao anatin'izay matso izay akoatra ireo fikambanana samihafa ny avy amin'ny sampana ara-panjakana ka nahatratra teo amin'ny 703 teo nisan'izay mpandray anjara tamin'ny matso izay tamin'ity taona 9 ity tao anatin'izao fetim-pirenentsika izao ka hitondra amintsika ny fanotinana izay matso izay voerana Espérant eo amin'ny sariny ekipa teknika ny televiziona malagasy.
para ihany koa ny generaly dia isany nandeha tany izy na mpisalotra ny brevet ho an'ny dia tazantsika zao zany zao ny fitaovana farany azo avy amin'ny firenena Rosiana. karakaraina sy kojakzaina ireo soavaly ireo amin'izao fotoana izao moa zany dia rehefa matsotra izao izy no mivoaka. takarendra fidimpitina ny matso izay fanarahantsika mivantana teto amin'ny televiziona malagasy moa ary raha nhitantsika tamin'ny sary teo dia feniopoka ny kianjan'ny Bareny Mahamasina nanotrona sy nanome voninahitra izay matso lehibe iva ny fankalazana ny tsingeritaona faha-20 ny iverenan'ny fahaleovantenan'ny Madagasikara sy ny fetin'ny 10 indrindra taony olom-pirenena, olon-tsotra, mpanao politika, mpitondra fivavahana, mpiara-miombonantoka iraisam-pirenena fa nisy ihany koa filoha-pirenena vahiny tonga nanome voninahitra ny fetim-pirenentsika teo ny filohan'ny Kenya William Ruto, ny filohan'ny Komora Azali Assoumani, tonga teo ihany koa ny filoha-lefitry ny Gabon koatr'ireo izay nandeha fahasolotena manokana ihany koa nanotrona sy nanome voninahitra izay fetim-pirenentsika malagasy izay tamin'ireo mpiara-miombonantoka iraisam-pirenena ka ivola Rafarasoa sy Rija Rakotosaona ampahafantarantsika hoe izavy ireo vahiny avy any ivelany tonga nanome voninahitra ny fetim-pirenentsika malagasy. Anisan'ireo vahiny manan-kaja avy any ivelany tonga nanome voninahitra ny lanonana fankalazana ny faha-20 taona ny iverenan'ny fahaleovantenan'ny Madagasikara sy ny faha-20 taona ny folo alina malagasy ny filohan'ny vondron'ny nosy Komoro Azali Assoumani sy ny délégationna niara-ty taminy William Ruto filohan'ny Républicaine Kenya sy ireo délégationna marobe niara-ty taminy izay efa tonga teto Madagasikara hatramin'ny 7 ny volana Jiona teo. Ny filoha-lefitry ny gouvernemanta gabonais Herman i Mongol sy ny délégationna niara-ty taminy ireo délégationna avy any Rwanda notarian'ny ministry ny atitany Vincent Biruta. Tonga nanatrika teto ihany koa ny avy any Uganda notarian'ny ministry ny raharaham-bahiny Aruna Keyun.
ireo no vahiny manokana na sain'ny fitondram-panjakana avy any ivelany fa ankoatra ireo dia saika tonga teto amin'ny kianja ny Barea Mahamasina avokoa ireo maso ivovahiny miasa sy monina eto Madagasikara toa ny maso ivon'ny Chine, Frantsa, Amerika, Maroc, Japon, Turquie, Maurice, Suisse, Afrique du Sud, vondrona Européenne, Iran ary ireo mpiandraikitra rany maso ivon'ny Russie, États-Unis ary Inde. Ny fahatongavan'ireo vahiny manan-kaja avy any ivelan'ireo dia mampiseho ny fiombonam-po amin'ny vahoaka malagasy sy ny fitondrana fanavaozana maneho firaisan-kina aty Afrika sy aty amin'ny ranomasimbe Indiana iarahana tanteraka ny teny filamatra hoe fanavaozana ho fampandrosoana ny Madagasikara. Fakoatr'ireny vahiny avy amina firenena mpiara-miombonantoka amintsika malagasy izay tonga nanotrona mivantana ny fetim-pirenentsika izay dia nisy ihany koa filoham-pirenena maro samihafa nandefa taratasy firarian-tsoa sy fanamafisana ny fiara-miasa amin'ny fitondrana fanavaozana anisan'izany ohatra ny filoha amerikana Donald Trump, ny filoha rosiana Vladimir Poutine, ny filohan'ny Républicaine Mahoakany Chine Xi Jinping, zany hoe ireo firenendehibe anisan'ny sangany maneran-tany zany fa teo ihany koa ireo firenena hafa toy ny filohan'ny Tchad, ny mpanjakan'ny Royaume-Uni, Grande-Bretagne, Irlande du Nord, mpanjakan'ny Pays-Bas, ny mpanjakan'ny Belgique, ny mpanjakan'ny Maroc izay anisan'ny nandefa izay teny firarian-tsoa ho antsika vahoaka malagasy izay tao amin'izao fetim-pirenena izao izay midika fa manana lanja ny amin'ny sehatra iraisam-pirenena zany Madagasikara zany ary mariky ny fiara-miasa amina firenena samihafa eo amin'izao tontolo izao ihany koa fa raha ny vahiny aza manome lanja ny fetim-pirenentsika malagasy dia tsy latsa-danja amin'izay ihany koa isika tompo-tanindrazana ka maro ihany koa ireo teratany malagasy nanatrika mivantana izay matso tetsy Mahamasina izay nisy tamin'izy ireo nitondra faneho-kevitra manokana teo amin'ny fandraisam-peo any Ambinitsoa Andriamantsarivelo miray Andrianjafy ary Stéphane Alphonse. Ny safidin'ilay fitafy moa zany dia mazava fa eo ilay hoe misy côté malagasy fa mety tsy malagasy zato isan-jato zay zany dia vondrona ao amin'ny CAFIM komity fanorenan'ny fotinan'ny Madagasikara tonga namaly ny antso ny fanasana satria ny fetim-pirenena moa zany dia ho an'ny malagasy rehetrarehetra ary fety mendrika ho ankalazain'ny malagasy rehetrarehetra ihany koa dia atao amin'ny fomba sy fitafy malagasy ataona hoe mendrika sy tsara zany ary tsara tohizana. Faly miarahaba ny vahoaka malagasy amin'izao asara-manitra izao nafaly ny fo satria tonga daholo ny vahoaka ary efa manomboka mino ihany koa zany hoe fanavaozana izany ny vahoaka satria nahatsapy izahay tamin'ireo vahoaka izay miaraka aminay fa na metoky izy ireo fa hiaraka aminay be ny nanakora hoe tsy ho feno Mahamasina tsy ho avy ireo vahoaka ireo fa ny fahatokisany anay eo amin'ny fanilo ny fanavaozana amin'ny Madagasikara dia tonga avokoa vahoaka ary zao hitantsika zao fa feno ny gradin miantso ho any izahay ho vahoaka malagasy fotoanan'ny fanavaozana zao ary fotoanan'ny firaisan-kina anavotantsika ity firenena malalantsika ity andeha irahina ary gasy fotoanan'izao mankasitraka tompoko manaova fety-sambatra avokoa rehetra. Eto dia miarahaba ny vahoaka malagasy iray manontolo miarahaba ny folo alindahy ihany koa satria ity dia sady fetim-pirenena no fahenina amby enimpolo taona ny joroan'ny folo alindahy malagasy ny tena tao anatiny ihany koa moa no nisotro ronono ary efa nanao andraikitra ny parlementaire maromaro dia miarahaba ny vahoaka malagasy vakifolo indrindra ny ao amin'ny faritry i commune Androy Alakamisina Bomazy distriktan'ny Lalangina satria izao fitafy izay hoentina izao dia ampahatsiarovana hoe lamba izay lazaina hoe fomba andrazana hatramin'izay hoe flanelle fa ny fiteninay azy dia hoe isaforana ela dia navadika hoe flanelle isaforana ela dia tonga hatrany amin'ny tanjona izay kendrentsika sika mianakavy amin'ny ampandrosotsika ny firenena satria avaotsika daholy ny zavatra misy sy ny zavatra rehetrarehetra izay tsy nety nataondreo mpitondra teo aloha dia mankahely anareo mpanolosaina avo sy ny filohan'ny fanavaozana ny Madagasikara. Voalohany aloha nanosika dia ny fitiavan-tanindrazana zay aloha ny zavatra lehibe voalohany fitiavan-tanindrazana ary faharoa zay koa ity no fetim-pirenena voalohany zay ataon'ny fanavaozana zay nitondrantsika mambavaka mba
hahitantsika tombony amin'izany fanavaozana ilayntsika eto amin'ny firenena zay. Samy mitondra mambavaka tsika mba ho tanteraka zay faniriany malagasy rehetra mba ho afaka tokoa Madagasikara amin'ny tena izay hetaheta ny malagasy mitady fahafahana zay. Nanahoana ny fahitanao an'le olona tonga androany nanahoana? Ny fahitana le olona velom-bolo le malagasy tsy haiko hoe inona ny tena mahavelom-bolo le malagasy tena hitanao hoe misy fanantenana zany le vahoaka zany tena mahatsapa hoe tena mampisy fanantenana zany le fety anankiray ty miavaka tokoa ty fety ty satria tena velom-bolo tanteraka le vahoaka na tsy hita ary hoe misy fahasairana na tsika amin'ny zavatra maro le fanantenana hita ao amin'le olona zany. Io zao avy aiza? Avy any Ambohimanga kely. Dia nandeha inona nandeha taty? Nandeha bus. Bus be reny sa? Bus trotraka. Inona ny ampidianao? Tafiry anao nanomboka tonga lahatra taty zany? Tafito. Dia zao mihitsy vao tafiditra ato. Firy zao nareo niaraka nakaty? Efa mianaka zay efa mianaka. Inona le tena antony andehananao aty sa? Hijery fety. Efa mpandeha aty ianao sa hoe zao? Androany mihitsy vao niditra teto. Dia janatra amin'ny firy zany zao ianao? Arakarany. Efa nitondra sakafo zany rehefa mianaka? Ie, efa nitondra. Tamin'ny firy zao anao lahatra andeha hiditra ato amin'ny kianjan'ny Mahamasina? Zao aloha zao tsy haiko amin'ny firy zao fa za ohatrany tsy nahatra ela be tao fa ohatrany teo amin'ny 5 minutes teo fara fahelany. Ianao zao avy aiza? Kadibok. Nandeha ina ianao nandeha taty? Nandeha taxi be. Tsy nandeha le bus be reny? Tsy nandeha ka. Hatramin'ny firy zany zao nareo nijanona eto? Firy mianaka nareo anaty zao? Efa mianaka zay. Zay vady dia zanakay akoroa. Dia hatramin'ny firy nareo nijanona? Mety hoe jusqu'à fito sasany ihany. Efa nitondra sakafo zany? Tsy nitondra zay fa vola fotsiny natonay. Dia zao ianao? Avy any Avontovorona. Inona nakaty? Nandeha bus. Le bus be reny? Le bus le miasa isan'andro reny ihany. Firy anao nanomboka tonga teto ny vao zao mihitsy zay zao vao tonga fa lahatra efa naharitra adiny iray teo zao filaranay tao. Firy zany tonga teto Mahamasina? Tsy dia nijery lera loatra fa efa nisy adiny iray teo fotsiny laranay tao. Inona mahatonga anao le hoe ho tonga aty androany? Mba hanatrika an'izany maty satria mba efa ela ihany tsy nanatrika an'izany dia androany aloha mba hijery kely indray. Janatra amin'ny firy zany ianao zany? Mety hoe vita aloha maty dia moty fa le ankizy koa nentina aty daholo dia mety tsy dia maharitra ela. Dia inona nentina nitondra sakafo? Sakafo maivamaivana tsotra fotsiny. Hitantsika tamin'ny sary teo fa nisany nampiavaka tamin'ity fetiny 9 jona ity ny fanaovan'ny ankamaroan'ireo nijery matso ny fitafy maha-malagasy izay anisany manome lanja manokana ny maha-malagasy mbola tsy dia nisy firy moa zany tao anatin'izay 12 taona izay zany hoe firaisan-tsaina tao anatin'ny fanomezana lanja ny fitafiana maha-malagasy izay fa izay aloha ny mahakasika ny fanatreana ny matsy fandeha ho fantaritsika ihany koa ny hoe nanao ahoana ny fandaminana sy ny fandrindrana ny fijirana atao anatin'ny kianjan'ny bare raha ny fanadihadiana nataon'ny mpanao gazetinay dia tany amin'ny tamin'ny 5 sasany tany dia efa nanomboka ny sokatra ireo vavahady 9 hijirana ao amin'ny kianjan'ny bare Mahamasina ary efa nanomboka nisy olona tamin'izany tamin'ny 5 sasany zany ny lahatra hamonjy ny toerana ao anatin'izany kianjan'ny bare izany. Nisy ihany koa fandaminana manokana fisavana ny olona tsirairay izay hiditra ao anatin'ny kianja mba hisoroana ny mety kasiparana raha ny fanadihadiana manokana nataony Miray Andrianjafy teo amin'ny sariny Stéphane Alphonse. Nanomboka tamin'ny 5 sasany maraina dia efa nisokatra ireo vavahady lehibe isa 9 miditra eto amin'ny kianjan'ny bare androany maraina. Androany misy vavahady anaky 9. C1, C2, C3, C4, C5, C6. Dia ny C1 zany atao amin'ny autorité ny fidiran'ny autorité C1. Eto zao ny C3 dia any amin'ny ilany any misy feno daholo manodidina ty Mahamasina ty misy vavahady anaky 9. Ny tapany après-midi mitovy amin'izao ihany satria tsy miova ny resaka fandriampahalemana, resaka sécurité io tsy mila goragora. Mitovy ihany na maraina na ny hariva satria hain'olona ny ambenana eto tsy ny hain'ny autorité koa ambenana, ny hain'olona mijery koa ambenana eto daholo zay rehetrarehetra zay.
misy ny fisavana tsy maintsy atao eto ampidirana. Misy tikeny eto amin'ny côté ilany ato de invitation côté ilany ato. Ny olona miditra eto rehetrarehetra de tsy maintsy mandalo fisavana daholo. Inona ny antony fisavana satria filoham-pirenena no ato de mila savaina tsirairay daholo satria mety misy mitondra zava-maranitra bomba sanatrin' izany ao de hoentra de entra ny fisavana ho an'ny mpitandro filaminana. De izay no ohatra raisiko ohatra hoe toka sy any ohatran'izay tsisy miditra daholo reny zavatra reny. Efa misy zao anatin'ny gony eo zao de reny zao ny zavatra tsy azona ampidirina de atao anaty gony eo de eo zany no tazomina le izy. Misy sotro forsety zao tsy mahazo miditra satria zavatra maranitra reny. Alcool tsy mahazo miditra de zay be de be ny ao. Tonga zany de efa tsy averina amin'le tompony tsotra fa tonga de efa nilazana mialoha le tompony hoe raha vao zavatra nareo tsy tianareo tafajanona ato de aza ampidirina mihitsy le izy satria anahirana raha iverina eo le olona samby savan'le izy rehefa aveo hoe tia tsy anazy nefa ho alainy le izy rehefa aveo de lasa zavatra n'olona no alainy. Ilamina amin'ny ankapobeny ny fidirana maharaty eo ireo mpitandro filaminana nandamina teto fa maro ihany koa nefa ireo tsy tafiditra. Nomboka tamin'ny foloro maraina dia efa nikatona ny vavahady ary maro ireo voatery verin-dalana. Misy invitation sy bady zay fanomena any de zay rehetrarehetra zay rehefa tapitra zay de tsy tokony izy satria kapasitean'ny mamasina moa zany tsara fantarina ihany. Raha ohatra moa zany jerena eto zao jerena hoe mbola misy toerana de ampidirina foana le olona rehefa hita hoe feno le izy amin'ny resaka sécurité de mijanona le olona. Kianjam-bare izay misy seza mahery ny efatralina. Tatak'izay zany ny fandaminana sy ny filarana nanoloana ny vavahady ny kianjan'ny Barefa. Mbola misy ihany koa fandaminana manokana manodidina ny toerana misy ity kianjan'ny Bareny Mahamasina ity. Misy ny fandrindrana ny fifamoivoizana, isoroana ny korontana amin'ny filaharana zany hoe mbola niataka kely ny kianjan'ny Bare zany dia efa nisy izay fandaminana manokana izay ka Iambinitsoa Andriamasary Velo sy Stéphane Alphonse indray no nijery izay zava-misy nanodidina izay. Laharamanjo ny fidirana amin'ny faritra Mahamasina manoloana ny lampananteny miaran-doholona ny misy ny sakana voalohany ifantenana ry fiara sy voto afaka miditra ny faritra Mahamasina. Andrindrana ny fidirana sarababim-bahoaka sy ireo nahazo fanasana. Misy sakana toy izao koa ny eo Ambohida hihazo ny Mahamasina ary ny lalana avy any ankady lalana. Mavitrika ireo mpitandro filaminana mandrindra ny famovizana hatramin'ny fiandreketana ny fampitana lalana ny olona. Hita teny rehetra teny koa ny fanadiovana tanàna vao maraina nataon'ny komina Antananarivo renivohitra. Fako napetraky ny mpijery afomanga ny alina sy ireo mpanatrika seho an-tsehatra teto Anosy. Fa amin'ny fotoana vorovahoaka tahaka izao dia matetika tsy maintsy mitazana eny foana ireo mpamonjy voina avy amina rafitra maro samihafa mandray tanana avy hatrany raha sanatria misy tradozy. Nisan'ny tazana teny Mahamasina teny ohatra androany ireo ekipa avy amin'ny Croix Rouge Malagasy nahitany ekipa 7 teo izy ireo ka fanadihadiany ity dia mampafantatra antsika hoe nanao ahoana no niatrehan'ireo mpiasa ny fahasalamana eo anivon'ity fikambanana tsy miankina ity izay vonjy taitra izay mamaly izany ity fanadihadiana hoe Miray Andrianjafy sy Stéphane Alphonse ity. 7 ireo ekipa Croix Rouge Malagasy niasa teto ivelan'ny kianjan'ny Bare sy tany anatiny nanomboka vao maraina. Dia nahateraka an'izay izahay zany hoe misy aty avelany dia misy koa any anatiny. Zany ekipa maro zay misandrahaka zany manenika ny standany Bare manany io. Ny ekipanay miaraka aminay zao androany dia misy dokotera anankitelo. Dia misy corps medy zany hoe infirmiera anankefatra ary misy secouriste 7 mandrafitra azy ary misy chef d'équipe anankitelo mandrafitra azy ihany koa. Misy logistika manampy azy miaraka amin'ireo entan'ireo. Tamin'ny orona andalovanay teto dia mbola tsy nisy aloha izay sindra ny voina izay tety ivelany fa ny tao anatiny no nahitana maromaro. Raha ny eto ivelany aloha hatreto aloha mbola tsisy
fa ny ao anatiny efa misy maromaro ihany toy ny olona tratrany angatsika tampoka toy ny olona tratrany malezy kely koa dia toy ny olona mahary vavony sy ny sisa efa misy ao anatiny koa rozy malagasy fikambanana tsy miankina izay miara-miasa ny fitotram-panjakana amin'ny fotoan-dehibe toy izao activité ohatr' zao dia matetika rehefa vitanay atao toerana dia raisinay daholo ny tsy vita dia tsy maintsy evakenay any amin'ny hôpitaly ka miankina be deaibe amin'ilay olona trahatra amin'ny vona io na klinika ny dirany na ny hôpitaly-mpanjakana arakaraka izy ihany fa ny anay dia mitatra azy makany amin'ny hôpitaly azy mampety azy ihany no tanjonay ny tokony ho vitanay dia matetika tokony ho vita toerana daholo ny asa rehetra manandrify ny zavatra vona amin'seho ato fa ny tena tsy vita dia resaka hoe opération goavana no mety zo vita lokal Vataritsika ihany koa ny fanadihadiana manokana akoatra ny teny amin'ny kianja ny Bariny Mahamasina sy ny manodidina dia nijery ny zava-misy manodidina ny renivohitra Madagasikara ihany koa ny mpanao gazety Olivier Andriambololo-Mihaja tamin'ity androany ity nahita fa ndrindra tsy nahitana fitohanan'ny fifamoivoizana ny lamina sy nalalaka ny araberaka ny hitantsika tamin'ny sary nahitana mpitandro ny filaminana avokoa miandraikitra ny fandrindrana amin'ireo lalana ho an'ny mpandeha tongotra sy ho an'ny fiara etsakilany kosa dia saika feno olona mifamezivezy zany nanodidina ny kianjan'ny Barea izay toerana nisy ny matso lehibe ivon'ny fankalazana ny fetim-pirenena androany tsy nahitana mpivarotra firy teny amin'ny manodidina teny fa dia niangoka tanteraka tao anatin'ny fanamariana ny fetin'ny fahaleovan-tenan'ny Madagasikara koa ny rehetra tamin'ity androany ity. Faraka ny efa nandrasantsika fatratra dia rehefa fotoana ny fetiny 20 jona tahaka izao tsingeritaona ny iverenan'ny fahaleovan-tenan'ny Madagasikara eo ihany koa ny tsingeritaona ny joroany volondahy malagasy dia anisan'ny andrasantsika fatratra ny lahateny ny filoka misy lahateny filohan'ny fanavaozana ny Repoblikan'i Madagasikara ny colonel Randrianirina Mikael hoentina amintsika vahoaka malagasy amin'ity alina ity ao anatin'izao fetim-pirenena izao ka ho arahantsika avy hatrany izay lahateny ny filohan'ny fanavaozana izay. faly miarabany vahoaka malagasy tsy vaky volony tenako amin'izao fankalazana ny fitsingerenan'ny taona ny verenan'ny fahaleovan-tenan'ny Madagasikara izao arabaina natratra ny asaramanitra tompoko araba fantipatenina no tolotra ho anareo hery miantoka ny fiandrianana ny fiarovana sy ny filaminana nyty nositsika ity indrindra ny folo alindahy malagasy izay mankalaza ihany koa ny fitsingerenan'ny taona ny foronana tompoko lahy sy tompoko vavy 20 jona 750 20 jona 720 feno 20 taona katroka anio ny niverenan'ny fahaleovan-tenan'ny Madagasikara manandanja ary manana anjara toerana lehibe eo amin'ny tantara-pirenena araka izany ty andro anio ty ka tsy tokony hijanona ho andro fankalazana na andro fety fotsiny ihany izao ny fotoana tokony hanaovantsika tsirairay avy fandinihana lalina mikasika ny fitiavan-tanindrazana sy ny anjara briky miandry antsika haneho antsika izany indrindra amin'izao fanavaozana izao ny tolona ho an'ny fahaleovan-tena no takin'ireo mahery fony firenentsika dia mbola mitohy tsy misy firenena mahaleo-tena raha mbola miankin-doha feno amin'ny firenen-kafa raha izay 40 taona izay anefa nydinina dia maro ireo zavatra afaka ambara mbola tsy tratra ny fahavitan-tena ara-tsakafo ny angovo ilayntsika eto toerana dia mbola miankina amin'ireo firenena hafa ny fanafody sy ny fitaovana ara-pahasalamana hoenty mitsabo ny marary eto amintsika dia mbola tadiavintsika any ankafa ihany koa ary ny politika mpanjakana sy ireo tetikasa ara-tsosialy eto amin'ny tanindrazantsika dia ny vahiny no mamatsy vola ny ankamaroany fehiny miankin-doha tanteraka isika na amin'ny lafiny ara-politika na amin'ny lafiny ara-toekarena noho ireo fahalementsika ireo dia lasa miaritra sy mizaka ary misedra ny akony fanatotolona fotsiny ihany isika ka na ny kolotsaina nanantsika aza dia mbola voasembatsembana sy anjakazakany kolotsainy firenen-kafa
mila fiovam-penitra isika zany anefa dia mitaky famondrona kery firaisakina firaisapo ary indrindraindrindra fitiava-tanindrazana averiko ombieny fa ny fahavalo mila resentsika miaraka dia ny fahantrana manaraka izany tahaka ny fanao mahazatra rehefa andro ny 20 jona toy izao dia nankatoavina ny famela-keloka ho an'ireo voafonja mendrika izany isaorana manokana ireo hery rehetra nandray anjara tamin'ny matso lehibe anio manerana nosy sy nanao tantsoroka teo amin'ny fikarakarana ny fandaminana sy ny fiandraketana ny fandriam-pahalemana ny andro rapitso dia natokana hialanareo sasatra misaotra antsika malagasy tamin'ny fiarahamientana nasehontsika tamin'ny fanehoana maro lafy ny mahamalagasy atsika anio izany ezaka izany dia ho tohizantsika hatrany hiboiboika ao anatin'ny tsirairay avy ane ny fitiava-tanindrazana ho tratratsika miaraka ane ny fahaleovatena tena izy ho tahin'Andriamanitra mandrakarivany ny tanindrazantsika makasitraka tompoko lahy makatelina tompoko vavy ho an'ny tanindrazana zay zany ny lateny filohan'ny fanavaozana ny Républicaine Madagasikara ny colonel Randrianirina Mikael ho antsika vahoaka malagasy tamin'ity fetiny 20 jona 2024 ity fa ankoatr'izay dia misy filazana antaratasy ihany koa avy amin'ny filohan'ny fanavaozana zay tonga eto amin'ny vaoantsary dia vakina amintsika tahaka izao manoloana ny fahombiazana ny fankalazana ny faha-20 taona ny iverenan'ny fahaleovatena sy ny joroan'ny folo alin-da zay nahitana ny tara-kevitra fanavaozana ho an'ny fandrosoan'ny Madagasikara dia maneho etona ny fisaorana sy fankasitrahana raha fankatelemana ho andreo mpandray anjara rehetra tsy hakanavaka nanomana sy ny karakara ary nanatotosa ny matso rehetra manerana nosy noho izany dia omena andro iray 4 ora tsy asana ireo rehetra nandray anjara tamin'izay matso izay sy ny fikarakarana araka ny voalaza io ary ampiarina ara-potoana sy araka ny itsiny ny fanafoanana ny fanatanterana ny sazy araka ny fanapahana larana fa 20 no raisiny filohan'ny fanavaozana ny Repoblika filoha faratampony folo alin-da 20 jona 2024 ka akinina amin'ireo ambaratonga pahefana isatsokajiny kosa ny fanatanterana izay fa iverenantsika kely ny zavamisy teto andrenivohitry Madagasikara tamin'ny fanatriana ny matso sy ny podium zany hoe ny seho ara-javakanto ny tolo-akandro teo izay efa narahantsika mivantana teto amin'ny televiziona malagasy ny amin'ny fitaterana no entina amintsika manaraka satria amin'izao ora itenenantsika izao dia mbola maro ny olona mamonjy fodiana rehefa avy nianoka tanteraka tao anatin'izay lanonana ho an'ny fampisehoan'izay ary nisy fandaminana manokana nataon'ny fitondrana fanavaozana ny amin'ny fampiasana ireny fiara lehibe manodidina ny 200 ireny photon ny entina nampiasaina ny tanterana maimaimpona ny olona ny jery ny matso ny fampisehoana na ny andehoena ny mody izany rehefa maraina izy ireo dia efa nitaona olona raha nyresaka ny fanaovany Miray Andrianjavy sy Stéphane Alphonse tamin'ireo mpitatitra izay fiara lehibe izay manodidina 50 hatramin'ny 200 ireo fiara be mpitatitra photon tatitra olona nanomboka omaly ary nitoy androany maraina nanomboka ny tamin'ny 5 ora maraina dia efa tatitra olona izy ireo tamin'ireo toerana maromaro ary nitombo izany androany maraina misy aksa be dia be misy aksa maromaro satria misy ny aksa ary soarano mandeha amin'iny menamena varatra iny dia misy indray atao amin'ny ANSP filoha dia misy indray atao niny ty Ambojatovo dia misy any Sonerana dia misy any Ankatso lasa misy aksa vao miforonona indray zany satria be dia be ilay olona nalaina dia misy indray be valala ankoatra ny fitaterana maimaim-pona ny lanonana teto amin'ny kianjam-pareny maraina dia nanatitra olona ihany koa izy ny tolakandro toy izany ihany koa ny ariva tomobile efa misy ny itinéraire amin'ilay tomobile reny dia amin'iny fotsiny ny olona mijery hoe za aty mody dia miakatra amin'ny tomobile izy dia vao mirava ny matso ato zany zao dia efa milasa indray zay manao ny asanay indray tonga dia fitaina daholo mihitsy angamba ny androany aloha tonga dia tonga dia alina zay vao mody zany vita daholo zany ny asa rehetrarehetra dia zay le manome fahafahampoan'ny vahoaka
hatramin'izao ora itenenantsika izao moa zany dia mola mandeha izay fitateran'izay fa nisany nahafahantsika vahoaka malagasy nianoka tanteraka izay fetiny 4 jona izay ny fampitana mivantana teto amin'ny televiziona malagasy ny radio pirenena malagasy nanomboka hatramin'ny Fomanga Omalariva sy ny Matso ho an'ny androany maraina teo ihany koa ny mahakasika ny fampitana mivantana ny podium ny tolakandro teo raha ny zava-misy dia miverina tsikelikely amin'ny TVM zany ny fiandreketana ny fampitana mivantana izay lanonana lehibe misy eto amin'ny firenena izay fa na izany aza dia mbola nisy hatrany ny fiara-miasa tamin'ireo mpiara-miombonantoka ny amin'ny fanatanterahana izany ka ny ahafahan'ny mpiasan'ny RTM ahitana ny TVM sy ny RNM ary direction technique izay misahana ny fanapariana ireny sary sy feo manerana ny Madagasikara ireny moa zany vao miresaka hoe RTM dia ny ahafahan'ny maneho ny fahaiza-manao amin'ireo hetsika lehibe ireo ny tena tanjona raha nambarany ny tale generaly ORTM le mana Élysée tamin'ny fotoana izay nanomezany fankasitrahana manokana moa zany androany ireo mpiasa rehetra izay nanatotosa ny fampitana mivantana tamin'izao fety pirenena tamin'ity taona 2022 ity tahaka izao ny fomba fiasa sy ny fiaranay teto anivon'ny RTM miasa ao anatin'ny andro fety manome fahafapo atsika vahoaka malagasy Vola Rafarasosy Rocher Andriamanalina no hita tarantsika izay. Ny televiziona malagasy no niantoka ny fitopolo isanjaton'ny sary tamin'ny fampitana mivantana ny Matso sy ny lanonana rehetra ny tapakandro maraina tetsy Mamasina ny ambin'ny sary dia avy amin'ireo mpiara-miombonantoka ary mbola sary nomen'ireo prestataira ihany koa no nentin'ny TVM nampiainana ny Afomanga tetsy Anosy ny aliny 20 Jona sy nandritra ny podium lehibe ny rana tamin'ireo artista ny ariva ny 20 Jona teo amin'ny kianjan'ny Mahamasina nakasitraka sady nankahery ireo mpiasa ny totona fotsy na andro na masaka na mpandeha ny asa teto amin'ny TVM tamin'ity fankalazana ny fety pirenena ity ny tale generaly ny RTM le mana Élysée ao anatin'izany ny mpanao gazety pakasary ary ny teknisianina tena nafinaritra hatramin'ny hatramin'ny androany ny zavatra nataontsika tena hita hoe vonona tamin'ny asa rehetrarehetra tsika mianakavy eny zany ny zava-bitantsika rehefa hoe miara fanometanana araka ny teneniko hatramin'ny voalohany mba nandraisako fitenenana amin'ity andraikitra amin'ny mandalo izay andalovako ity hoe nivitantsika kely bitika ohatra ny isan'andro mety miamitombo tsika rehetrarehetra amin'izay manao totalité na retransmission direct amin'ny événement mpanjakana rehetrarehetra tsy mora na tongavana amin'ireny dia hotazomintsika izy ho tohizana ho atsaraina foana zany ny zavatra omentsika ny metsirety zava-dehibe ho anay ihany koa rehefa ny lehibe no mahafantatra fa ny herin'ny tsirairay sy ny fahaiza-manao ny tsirairay no ahafahana mandeha lavitra ary rehefa ireo no mifanampy sy mifameno dia ho lasa lavitra ny televiziona malagasy hoy izahay hoe lay fomba fitantanana manakaiky ny mpiasa sala amin'izao tompoko raha azo atao dia toy izo hatrany satria na ianao na izahay izay samy vonona hanohy an'ity asa ity dia samy anome ny zato isanjato avy any aminay avy mpiasan'ny TVM ny tale generaly ary nahita ny marary ny mpiasan'ny TVM hatrany amin'ny voalohany fangatahana eny amin'ny tele generaly dia ny hoe ahoana ny fomba ahafahany mpiasan'ny televiziona malagasy mba hitovy amin'ny mpiasam-panjakana rehetra hanana tsisy tsony ny vacataire tsy ho isy ny ECD fo mpiasam-panjakana mitovy amin'ireo ministera isan-karazan'ireo ity orinasy ity tsy malala andro fety ny mpiasan'ny ainao manjery-panjakana tsy afaka miaraka amin'ny ankohonana rehefa toy izao fa tsy maintsy miasa mampiaina ny fizotry ny lanonana rehetra ho fanomezana fahafaham-po ny vahoaka malagasy nanotrina azy ireo hatramin'ny farany ny tale generaly ny RTM ny arapaly sy nanolotra tsaingo kasogoka ary nanome valopy ho an'ireo rehetra ny asa tamin'ity androany ity.
tatakireny zany ny any ambadiky ny écran ho anay eto amin'ny télévision malagasy amezana fahafapoantsika izay mpanaraka hatrany ny télévision malagasy tamin'izao fetim-pirenena izao fa mbola ao anatin'izay fetim-pirenena izay ihany fa somary miavaka kely ity vaovao entina amintsika ity satria misy ramatoa iray teratany Sinoa no niarateraka tamin'ny daty niverenan'ny fahaleovantenan'ny Madagasikara izany hoe 19 taona katroka androany izy raha ny naterahany no daty io dia nambarany fa izay no anisan'ny tena mampifikitra azy tanteraka amin'ny Madagasikara ary miara-pahaly amin'ny Malagasy izy amin'ity fetim-pirenena androany ity tany Chine moa izy miteraka fa mandra raha eto Madagasikara izy no ny fampizara manokana momba izay tamin'ny mpanao gazety ny Rosoton'Andriamanana sy Fiandrandriamanana. Teraka ny 20 jona 2027 ramatoa Tchenyeyoa teratany Sinoa daty izay mifanojo tanteraka amin'ny fetim-pirenena Malagasy. Ho azy dia toy ny roy manokana mampifandray ny fiainany amin'ny Madagasikara izany fifandraisany daty izany ka vao mainka nampitombo ny firaiketam-pony tamin'ny Madagasikara. Teraka tao amin'ny tanànan'ny Wenzhou, province de Xinjiang, i ramatoa Tchenyeyoa feno 40 taona katroka androany araka izany i ramatoa Tchenyeyoa mitovy tanteraka amin'ny taona niverenan'ny fahaleovantenan'ny Madagasikara. Valy be satria za taona nandelako mitovy malagasy 40 jona 19 ny taona nadelao. Efa taonany maro no nifandray akaiky tamin'ny Madagasikara izy ary milaza fa ny fandraisana vahiny ampitiavana sy ampanajana taon'ny Malagasy no iray amin'ireo antony lehibe nahatonga azy ho tamana. Ankoatrany raharam-barotra dia mandray anjara mavitrika amin'ny fanamafisana ny fifandraisana eo amin'ny vahoaka Sinoa sy Malagasy izy amin'ny mampikambana ao amin'ny fikambanana Amitié Madagascar-Chine. Efa tamin'ny taona 1970 mampiroborobo ny fifandraisana sy ny fifankatiavana eo amin'ny vahoaka sy ny tany Botoka. Ankoatr'izay dia manana trano fisakafoana Tuivato izy ary anisan'ny sehatra lehibe iasany ihany koa ny famokarana gony, vokatra tena ilaina amin'ny sehatra ny fambolena sy ny varotra eto Madagasikara. Amin'ny alalan'ireo asa ireo dia mandray anjara amin'ny famoronana asa sy ny fampandrosoana ara-toekarena eto an-toerana ny tenany. Izay ny fanadihadiana maro samihafa mandidina ny fetiny 20 jona sy ny akony ivo ny fankalazana dia ny matso lehibe sy ny podium zany ho an'ny teto andrenivohitra Madagasikara fa manerana ny nosy dia nisy avokoa izay hetsika fanamariana ny fetim-pirenena izay ary nisy nampiavaka satria ao anatin'ny fanavaozana isika amin'izao ka nisantionana ny vitsivitsy reto aho entina amintsika maranana ny vaovao. Nampiavaka ny matso tamin'ny fanamariana ny fankalazana ny 20 taona rao Madagasikara fahaleovantena taty amin'ny distrika ny Benenitra ny fandraisan'ireo zatovolahy tahaly ny ovafoanjara tamin'ny alalan'ny matso. Vonina izy ireo hiverenevy ny fiarahamonina ka tsy hangalatr'omby intsony. Notoloran'ny soloamboka angadin'omby miisa 20 izy ireo hanohanana ny fivelomany sy hampiroboroboana ny asa famokarana eny ambanivohitra. Nambaran'ireo tompony andraikitra tsy nandray fitenenana fa manefy ny avana ny fanjakana hampanjaka ny fandriampahalemana sy hanome sehatra ireo olona vonina hiova handray anjara amin'ny fampandrosoana ny distrika ny Benenitra. Tao anatin'ny hafaliana sy firaisankina no niainan'ny vahoaka ny Benenitra ny fankalazana ny fetin'ny Asaramanitra izay manamafy ny tarakevitra izay nivoizina ny hoe fanavaozana ho an'ny fampandrosoana ny Madagasikara. Ny mpanakanto Manjakwa sy SP Barabeki no hamalifaly ny vahoaka amin'ny alalan'ny fampisehoana mamaimpoana izay ho tanterana eto an-tampon-tanàna ny Benenitra izay ho faranana amin'ny bal populaire. Ity fagnavaozana ity zany nadandra isika hamovana zany. Ity fagnavaozana ity nieritreretisika hazahoana zany fahaleovantena zany na amin'ny faritany na amin'ny région na amin'ny distrika. Ny région iny dia hitambarasika navasika iny fa ny distrika ny VPMT zany isika ny manana anazy mandroso ty da isika io sy mandroso ty da isika io ka mifanilokilika andre zany distrika zany any Chine nahatra amina laboratoire aminahatra amina centre na recherche ho fampandrosoana ny fambolena anagnana isika miatehatra amin'ny fambolena
sika mbola tsy manana falevan-tena ary sakafo nefa ty tansika ty da mamokatry ny dikan'izay mila mbola mitolona sika hanagna-sika fahaleovan-tena indrindra gnara-toekarena fa mitolona tasika da io ady amin'ny ara-toekarena misy fampiana ny fandriam-pahalemana ny fahalovana indrindra isika zay ataoko hoe olo-mpanjakana miasa ato agnatin'ity distrika ny Boipeny ty angatahantsika mba hanana natao hoe discipline fiarovana ny fananana iombolana hitatanana naregnanyty distrika ty amin'ny rariny sy misy na dia tao anatin'ny oramkiza aza saika tato anatin'ny faritsy Atsimatsinanana dia tsy nahasakana ny olo-pirenena tsy hanatrika ny fankalazana ny fety-pirenena teto farafangana renivohitra nakalaza ny fety-pirenena toy ny isan-taona dia teto amin'ny araben'ny fahaleovan-tena no nanatanterahana ny esika izay notary ny préfet ny farafangana raha isitsika fotsiny hoe faravozana dia misy teny hoe vao ilaina zany mana vao ny fanoatra amin'ny vao moa fantatsika tsara fatonta na hoe lomorona na hoana no andrandrena fandrosoana satria io lakile ny fandrosoana hita ny fitoram-panjakana mahefa notronony lehibe ny faritra Atsimatsinanana Ramatoa Randrianasolo Volatina Pauline le solombavam-bahoaka ny farafangana Ramatoa Raby Savasara Ainarmanga ben'ny tanànany farafangana ireo olom-boaty andrisa sokazina ny afaka ny filatroana tamin'ny ity taonay ity dia ny fanehoana ny kolotsaina amin'ny alalan'ny fitafy isa-paritra sy ny avaty amin'ny faritry farafangana maraina no nanomboana ny lanonana ara-miaramila izay notary lehiben'ny firovana Miarinarivo sy ireo manam-boninahitra eo anivon'ny 10 alin-dahy teo amin'ny kianja malalaka Ampaisikely Miarinarivo natomboka tamin'ny fananganan-tsaina firedonana ny hira-pirenena fisafoana ireo andian-tafika fanomezana mari-boninahitra ho an'ireo nahavita be teto amin'ny firenena ary nofaranana tamin'ny matso izay notarian'ireo andian-tafika naran'ireo heriverona rehetra sy ireo fikambanana maro samihafa misy eto an-toerana ny voalohanteny dia fiarabana ny vahoaka malagasy rehetra ny vahoaka ny faritra Itasy noho izany saramanitra fitsingerenan'ny fotoana lehibe zany ary mirary ny vahoaka ihany koa mba hiaina ny fety ao anatin'ny filaminana sy ny fitoniana ny tompony andraikitra rehetra dia fa miezaka manao izay tokony ahafahany rehetra miaina ao anatin'izay fety feno filaminana sy fitoniana izay anisan'ny tena nampiavaka ity fankalazana ny fahaenina amby 10 taona ity ny fiombonan'ny rehetra ny fanehoana ny fitafy maha-malagasy ary indrindra ireo loko maneho ny sainam-pirenena malagasy ny raisan'ny rehetra tamin'ity ny loha hevitra hoe fanavaozana ho an'ny fandrosoan'i Madagasikara natomboka tamin'ny fisafonana ireo andian-tafika sy ny pilahatra ary ny mpijiry toy ny fanao mahazatra nataon'ny préfet Anantsirabe miadidy ny faritra Vakinakaratra ny fankalazana ny niverenany fahaleovan-tena na ny 9 Jona teto Antsirabe tapo-tanàna renivohitra ny faritra Vakinakaratra narahina fanolorana maro-boninahitra ho an'ireo nahavita be tamin'ny fanompona ny firenena izany ka nisy olom-bavam-bahoaka amin'ny rahalahy Antsirabe voalohany sy faharoa dia nahazo ny Grand Croix de 2e classe de l'ordre national telo nahazo ny commandeur de l'ordre national malagasy 12 chevalier de l'ordre national malagasy 17 médaille de travail volafotsy ary ny 17 alimo na bronze nampiavaka ny fahakalazana ny firaisam-pony ny vahoaka rehetra tamin'ny alalan'ny fianjaikana ny fitafy malagasy ho an'ny mponina teto Antsirabe tampo-tanàna dia nahitana ireo karazana fitafy maro eto amin'ny nosy na dia teo aza ny hatsika mamirifiry izay tsy nahasakana ny pilahatra sy ireo mpijery hanao izany teto amin'ny kianja Rasolonjatovo no nanaovana ny matso lehibe fanamariana ny fahaenina amby 10 taona nahazoana ny fahaleovan-tena sy ny 10 alin-dahy ho an'ny tanàna Ambatondrazaka renivohitry ny faritra loatra Mangoro nampiavaka ny tamin'ity taona ity ny fandraisana anjaran'ireo fitaly avaparitra vaovao izay nahitana ny fitaly avaparitra ny fanavaozana sy ireo fikambanana maro voaniforona nitarika ny matso ny commandant Ramamonjiso Njaka avy eo anivon'ny bataillon d'infanterie Ambatondrazaka ary ny safiny andian-tafika sy nitarika ny lanonana ny préfet Ambatondrazaka Andriamatoa Ranjaka manana Stephen Wild notron'ireo tompony andraikitra maro samihafa
valo no notolorana ny maroboninahym-pirenena, 3 commandeur de l'ordre national, 2 officier de l'ordre national, 3 chevalier de l'ordre national, ary 4 notolorana médaille de travail. Tahaka ny nisy taona moa saika nahitana solotena avokoa ireo service mpanjakana ny avy eo anivon'ny sehatra tsy miankina sy ireo fikambanana maro sy vondrona maro samihafa. Araiky amby folo ireo olona navita be teto amin'ny firenena akantolorana ny maroboninahym-pirenena avy amin'ny fitondram-panjakana akaniray nahazo ny Grand Croix de 2e classe dia Monseigneur Odon Arsène Razanakolona ary izay vekana Antananarivo teo aloha. Ny iray kosa nahazo ny Grand Officier, ny 5 amin'izy ireo nahazo ny Chevalier. Taorian'izay dia niroso tamin'ny matso izay nataony folo alin-da ny alohavany fisafona andeha tafika nataony préfet-ny Fianaratsoa na raha ny diaben'ireo sapan-draharaha isa-tsokajiny miankina sy ny tsy miankina amin'ny fanjakana. Nahitana ny avy ao amin'ny préfecture, ny faritra Matsihatra ambony, ny commune ambony vohitry Fianaratsoa, ny fitelavam-paritra rehetra, ny avy amin'ny fampianarana, ny mpanao fanatanjahantena sy ny maro samihafa. Nanao firaisankina sy fitavan-tanindrazana ny rehetra tamin'izao fankalazana ny fahinam-benipolo taona niverena ny fahaleovantena izao sy nijoroany folo alin-da malagasy. Tampilaminana araka izany nankalazana ity andro tantara ho an'ny firenena ity raha ho an'ny teto Fianaratsoa. Hetsika maro no nanamarihina ny fa 40 taona niverena ny fahaleovantena ny Madagasikara taty amin'ny renivohitry ny faritra Ambatosoa. Akoatra ny vavaka ho an'ny tanindrazana dia tsy diso anjara ireo hetsika ara-panatanjahantena samihafa nandraisa ny lehilahy sy vehivavy anjara. Ny rivan'ny alakamisy 12 Jona taoriny dia ben'ny arendrina na ny retraite au flambeau dia nianoka tanteraka tao anatin'ny afo manga lehibe teto amin'ny terrain groupe toerana nanaovana ny podium ny vahoaka ny maro antsetra izay azo lazaina ny avaka satria ny tombo isa ny afo manga raha mitaha tamin'ny hatramizay. Ny andro ny 14 Jona izay ivony fankalazana dia ny famotona teto amin'ny stade municipal Mbatomasina ny rehetra izay nanatanterahana ny lanonana ofisial ka natomboka tamin'ny fisafonana ny andehan-tafika nataony préfet-ny maro antsetra sy ny komanda ny votro-topoparitra gendarmerie am-pirenena izany. Tsy misy moa ny kabary fandimiasana favatrany dia niroso tamin'ny fanomezana mari-pankasitrahana médaille de travail ka ny folo nahazo ny médaille de bronze ary ny fito nitolorana médaille d'argent narahana fanolorana mari-pankasitrahana ho an'ireo lehibe ny fokon-tano izay navita be fanomezana avy amin'ny préfet-ny maro antsetra. Izay rehetra izay moa dia nifaranana tamin'ny matso lehibe izay ny alohavin'ny mpitandro filaminana narahan'ireo scout, mpianatra sy fikambanana ara-sokajin'olona samihafa. Mpanavaozana ho an'ny fandrosoan'ny Madagasikara nampiavaka ny fankalazana ny 40 taona nitsingerina ny fahaleovantena ny Madagasikara sy fety ny folalinda malagasy teto Sambava ny fanandratana ny mamalagasy izay naseho tamin'ny alalan'ny fitafy. Taoeny firidonana ny iram-pirenena miaraka nisy ny fisafoana andehan-tafika notariny préfet Sambava sy ny lehibe ny folalinda aty Sava izay narahina fanatanterahana ny matso lehibe nandraisana andehan-tafika anjara teo ambany fibaikoan'ny lieutenant colonel Ravelonjoa Jocelyn Albert narahany sekoly miankina sy tsy miankina mba amin'ny fikambanana sy ny orinasa maro. Adiny iray latsaka ny olona tao agnatin'ny orakora-pifaliana ny vahoaka Sambava tamin'ny alalan'ny fandefasana ny afo manga ny takarivany 12 Jona izay notanterahana teto Moron-dranomasiny Sambava Centre. Tao anatin'ny hafaliana no nankalazany ny poniny ambanja ny 40 taona niverena ny fahaleovantena sy ny joroany folo alindahy malagasy. Ny fitondrana rendrina avy tamin'ny Brony district ny hazo ny stade municipal izay toerana nanapoahana afo manga no isan'ny nanamarika ny fety ny ariva ny 12 Jona. Tamin'ny fitoro alina kosa no nanomboka ny fanapoahana afo manga izay naharitra 30 minitra mahery. Ny andro ny 9 Jona dia nanomboka tamin'ny fisafoana nandian-tafika ny lanonana teo ny fananganan-tsaina ary nitohy tamin'ny matso sy ny filaharana izay nandraisan'ireo hery-velona miisa 7 anjara. Tsy nisy fametahana maro-boninahitra ny teto ambanja tamin'ity taona ity.
ny azakazaka amin'ny bisikileta no karakarain'ny komina Ambanjareny vohitra no namarana ny hetsika taty Ambanja tamin'ity taona 2024 ity. Ao anatin'ny fankalazana ny faha-enina taona ny fahaleovantenan'i Madagasikara dia maro ireo hetsika notanterahana teto anivon'ny avaratra. Nanomboka tamin'ny vavaka ny raisam-pinoana notanterahana atao amin'ny fiangonana Ekaro Sainte Vierge ary niarahana tamin'ireo manampahefana sy ny mponina nanandratra vavaka ho an'ny firenena mba hiseny fandriampahalemana sy fampandrosoana maharitra. Nitoy tamin'ireo hetsika ara-panatanjahantena isan-karazany ny fankalazana ka anisan'izany ny basketball, ny football, azakazaka bisikileta ary ny course country. Hetsika nampivondronana ny tanora sy ny mponina sady nampiroborobo ny fanatanjahantena. Teo koa isaka ny amin'ny arivariva podium mahentiny mampifalifaly ny ankizy arahana fizarana loka sy ny maro hafa. Ny arivany 20 Jiona toy na mifaritra maro dia nisy ny retoreto flambeau nofaranana tamin'ny fandefasana ny afomanga naharitra 17 minitra. Nampifaly ny mponina tokoa izany rehetra izany. Ny 20 Jiona andro ny fetim-pirenena dia nohamarinina tamin'ny matso lehibe natomboka tamin'ny fisafoana Andiantafika no tariny lehibe ny distrika ny Antsirana na faharoa Andriamamonjoa Jean-Marc ary nandray anjara tamin'ny filaharana kosa ireo mpianatra sy ny fikambanana maro samihafa tamin'ity taona ity. Hitataritra tamin'izany ny firaisankina sy ny fitiavan-tanindrazana. Fankalazana izay manamafy indray ny mahazava-dehibe ny fahaleovantena sy ny firaisampo eo amin'ny Malagasy. Santiona ny vitsivitsy ihany reny nentina tamintsika teo ireny ny ako ny fankalazana izay fetim-pirenena izay tamin'ity 20 Jiona 2024 ity fa nisy hetsika avokoa tamin'ny commune sy ny distrika manerana ny nosy hoentina amintsika rapitso-indray ny akorin'izay fa izay aloha no manakatona tanteraka ny fampalalam-baovao ora ray izay no lasa kasitrany isika tsirairay avy nanaraka ny vaovao-tsara teto amin'ny televiziona malagasy sy ny fampitana mivantana ny matso nanomboka tamin'ny maraina teo ihany koa ny podium ny seho ara-javakanto zany izay nampitaintsika mivantana teto amin'ny televiziona malagasy ihany koa ny ariva teo ary aza mbola misaraka amin'ny televiziona malagasy fa mbola naraka ny baolina kitra anatin'ny mondial ihany koa isika amin'ny folo ralina ho arantsika eto ny lalao ifandonana ny Senegal sy Irak aorianan'izay amin'ny 4 ora maraina ihany koa dia mbosy lalao ray izay ifandonana Cap Vert sy Arabie Saoudite samy ho arantsika eto amin'ny televiziona malagasy avokoa izay lalao roy izay amin'ny folo ralina hoe teo sy amin'ny 4 ora maraina dia mametraka ny mandra-piona amin'ny rampitso amin'ny 7 ora sasandray ny vaovaontsika rampitso sabotsy mandra-piona top classe